Tary ty androany ty, inona kay ny frazy fitenin'ny olona mahomby? Misy teboka 70 mila ovana amin'ny fiainantsika sy amin'ny fitenitsika. Rehefa mihain'olona ray, ahoana kay no ahafantarana hoe olona mizotra makany amin'ny lalan'ny fahombiazana zany miteny zany. Miarabantsika rehetra amin'ny alalan'ity fampianarana androany ity dia ndao hianatra an'ireo teboka 70 fitenin'ny olona mahombitsika. Voalohany indrindra, ny olona mahomby dia mahay mandahy. Ny olona mahomby dia mahay miteny hoe tsia. Ny olona mahomby dia tsy matahotra ny teny hoe tsia, tsy mitohana mihitsy ny any anatiny any miteny hoe tsia. Izao no tadidio. Plus mahomby ianao, dia plus be dia be ny olona angata-bola ny aminao. Be dia be no angataka servisy any aminao, be dia be ny te aniraka anao. Noho izany, raha vao tsy mianatra miteny hoe tsia isika, dia adinitsika hatramin'ny mission antsika eto ambonin'ny tany. Tsika ane rehefa mandahy, tsy voatery anazave, izay ao an-tsainao tonga dia tenenina. Non ny ao an-tsainao dia teneny hoe non, dia aza mandainga amin'ny tenanao. Te ahomby ve anao, mianara mandahy. Ny mampahomby olona anankiray dia ny kapasiteany samy miteny hoe tsia rehefa zay no mitenen'ny saina. Noho izany, sahy mandahy, sahy miteny hoe tsia manomboka izao. Teboka faharoa, ny olona mahomby dia tsy maintsy mihera amin'ny agenda-any. Ny olona mahomby dia tsy olona afaka amin'ny fotoana tampotampoka. Andramo anie hoe miona amina olona mahomby iray ianao dia teneny hoe ndao tsika andeha hiala sakafo, hoe afaka miteny ianao hoe c'est moi qui paie, dia jereo tsara ny réflexe, fa tsy maintsy mihera amin'ny agenda-any aloha izy. Misy olona zao ohatra ny teniny amiko hoe monsieur Ratimba, afaka miaraka makany États-Unis ve tsika sianao amin'ny zoma, za miantoka ny rehetrarehetra. Dia afaka tenenao monsieur Ratimba hoe ohatrina amin'ny prestation anao fa alohako daholo. Eno tsara fa na inona fa mirapirata ny zavatra teneninao an'ilay olona mahomby dia tsy maintsy mihera any amin'ny planinina izy, tsy maintsy mijery ao anatin'ny agenda-any aloha izy vao afaka manaiky an'ilay zavatra proposentsika. Tamin'ity herinandro ity zao firy zay ny organisateur na formation no laviko, firy ny demande na rendez-vous no laviko, firy ny invitation isakafo no laviko satria maninona, satria efa voarafitra ny planinako. Ny olona mahomby rehetra tompoko dia mihera amin'ny agenda-any. Teboka fahatelo, ny olona mahomby rehetra dia tsy mamaly eo no eo rehefa misy zavatra tsy mahasura anazy. Misy fanontaniana apetraka ao aminy, samy teny mihitsy izy hoe voaraiko ny fanontanianao, voaraiko ny fangatahanao, eritreritra kely dia omeko valiny ianao rapitso. Ianao ve le karazan'olona malaky mamaly be, dia avy eo manenina manomboka izao aza mamaly eo no eo. Teboka fahaefatra, ny olona mahomby dia samy teny hoe tsy mety ampoko izany azafady. Hoy ny frantsay zay hoe tsika afrikanina miteny hoe oui monsieur foana, nefa nitsika ny ambadika any manakihana n'le naniraka atsika. Rehefa misy zavatra tsy mety aminao dia sahy miteny hoe tsy mety ampoko izany fa aza mihatsara velatsia. Aza mihatsara velatsia rehefa tsy mety aminao, rehefa contre amin'ny principe anao, rehefa contre amin'ny finoanao, na contre ny fahadiova-pitondran-tenanao, dia teneny hoe tsy mety amiko ty, fa miala tsiny indrindra. Teboka fahadimy fitenin'ny olona mahomby sy fanaon'ny olona mahomby ny olona mahomby dia samy manontany. Ohatra ny hoe ny olona mahomby zao samy teny mihitsy rehefa misy zavatra tsy azony, zavatra azavainao dia ny hoe azafady indrindra, afaka azavainao kokoa ve ny momba nyity na momba ny ry. Mariky ny fahombiazana ny fahatsapanao hoe mbola bitika ny fahaizako sy ny fahalalako. Rehefa misy zavatra tsy azoko dia anontaniako. Ny olona mahomby dia ny être intelligent no tiany fa tsy paraître intelligent. Ny olona tsy mahomby dia ny paraître no important aminy. Zay nomeko anao androan'izay zay aloha nizao ny teboka 5. Fa hoarahantsika amin'ny fotoana manaraka ny teboka 12 fa aza misalasala, misabona, mipejy mianatra mahomby mba ahafahantsika manaraka ny tohiny. Raha tsy mba no niaraka taminao tsara ty androany ity.